Miparitaka ny Vola Sandoka amin'ny tanànan'ny Toamasina sy Mahanoro amin'izao fotoana izao. Ny volana iray alina ariary no betsaka amin'izany ka tambazotra n'olona 12 no mamokatra izany Vola Sandoka izany. Ny sivy tamin'izy ireo moa dia efa sarin'ny zandarimariam-pirenena. Olona sivy no nisamborana zandarimariam-pirenena ny herinandro lasa teo no ny famokarana Vola Sandoka iray ariary. Vola Sandoka mitetina hatrany amin'ny 30 tapitrisa ariary no nivokaran'izy ireo ary fantatra fa Miparitaka ao Toamasina sy Mahanoro amin'izao fotoan'izao. Vola mitetina 4 tapitrisa ariary no efa nogezain'ny zandary hatreto ary ny 420 tapitrisa ariary ambiny kosa no mbola karohana. Ao anatin'ny tambazotra matanjaka ireto nisamborana ireto ka ny 4 no mbola karohana amin'izao fotoan'izao. Mampiasa fitaovana ary fomba tokoa ireo mamokatra amin'ny Vola Sandoka satria raha jerena dia sahala amin'ny vola iray alina ariary ireny mihitsy ireo Vola Sandoka. Raha tarafina mazava ilay vola dia tsy misy ilay faritra mangirana tahaka ny hita amin'ireny vola tena izy ireny ka izay no any avany amin'ny vola tena izy. Mbola mitoma fanadihadiana mahakasika ity raharaha ity. Manao antsova amin'ny fiaraha-miasa amin'ny olom-pirenena mba hampandrem-pitandro filaminana raha misy ny manana vaovao mahakasika ireo olona karohana sy ireo Vola Sandoka mbola miparitaka ny Toamasina sy Mahanoro amin'izao fotoan'izao.